Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa ilay tompon'izao rehetra izao. Afaka ny handray an'i Jesoa Kristy ve ny zaza? Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ny zaza izay ambarako ao anatin'ity vidéo ity dia ireo zaza izay hatrany am-boaka mihitsy, mety hoe zaza voateraka, mena vava, mety hoe herintaona, 2 taona, 3 taona hatramin'ny hoe 5 taona sy ny toy izany. Ireo zaza sy ankizy ireo afaka ny handray an'i Jesoa Kristy ve izy ireo? Ny antony mahatonga izany fanontaniana izany mipetraka dia satria misy ny fiangonana izay manizingizina mafy mihitsy amin'ny fampianarana entiny fa tsy afaka ny handray an'i Jesoa Kristy mihitsy ny zaza satria ny fandraisana an'i Jesoa Kristy dia mitaky finoana, mitaky fahatakarana, ny asa-pamonjena izay nataony teo ambony azy fijaliana, misy fibebahana, fiekekeloka ary fiovam-piainana tanteraka ao anatin'izany fandraisana an'i Jesoa Kristy izany. Dia iren'ilay hoe mandray an'i Jesoa ho tompo sy mpamonjy ny fiainako amin'ity andro anio ity. Dia zavatra tsy ho vitan'ny zaza anao vinanao viny izany, ny dikan'izay tsy afaka ny handray an'i Jesoa Kristy ny zaza. Ary izay raha teo koa no antony mahatonga ireny olona ireny tsy manaiky ny anaovana batisa ny zaza. Androany ary havana dia te-hitarika anao amin'izay ambaran'ny soratra masina mahakasika izany. Inona aloha ilay hoe mandray an'i Jesoa Kristy? Fantatsika tsara fa ilay mandray an'i Jesoa Kristy dia tsy inona fa mandray ny fanahin'i Jesoa Kristy hitoetra ao anatintsika. Izany natao hoe mandray an'i Jesoa Kristy, mandray ny fanahin'i Jesoa Kristy. Raha mijery zao tsika ny Jaonina toko voalohany, 2:12 dia ambarana hoe izay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Izany hoe rehefa mandray an'i Jesoa Kristy ianao dia lasa zanak'Andriamanitra ianao izany. Dia ambarana eo manao hoe dia izay mino ny anarany. Nisy finoana izany tao. Dia vokatra naterak'izay finoana izay dia lasa zanak'Andriamanitra ny olona, dia natao hoe mandray an'i Jesoa Kristy izany izy ny dikany. Amafisin'ny Paoly hoe mahatonga ny olona ho zanak'Andriamanitra io any amin'ny Romana 4:5-12. Ozy manao hoe fa tsy nandray ny fanahin'ny fanandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahim-panangana nanaka izay antsointsika hoe abaray eo. Io zany hoe nandray ny fanahim-fanangana nanaka izay antsointsika hoe abaray eo. Izany hoe amin'ny 2:19 ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Io ilay nitenenina teo hoe Jaonina toko voalohany, izay nandray azy dia lasa zanak'Andriamanitra. Dia eo amin'ny Romana 5:12, izay nandray ny fanahin'ny fanangana nanaka dia amafisin'ilay fanahy hoe zanak'Andriamanitra izy. Ny esprit d'adoption ny dikany hoe fanahin'ny fanangana nanaka. Izany hoe fanahy masina io zany rehefa miditra ao anatintsika dia atsangan'Andriamanitra ho zanaka isika, lasa adopten'Andriamanitra. Satria izay ny asan'ilay fanahy, esprit d'adoption, miditra izy dia lasa manangana, mahatonga anao ho lasa atsangan'Andriamanitra, ho lasa zanany ianao. Mandray an'ny fanahin'i Jesoa Kristy izany no tena dikan'ilay hoe mandray an'i Jesoa Kristy. Zay ilay izy. Mandray an'ny fanahin'i Jesoa Kristy no dikan'ilay hoe mandray an'i Jesoa Kristy. Indraindray mantsy dia afangaron'ny olona amin'ilay hoe mandray an'i Jesoa Kristy ianao androany ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia manaova an'izao vavaka izao, avereny izao vavaka izao, dia amafiso amin'ny fonao sy ny fanahinao mihitsy hoe manomboka androany dia ato namidira atao anatin'ny foko ianao Jesoa Kristy, ianao ny tompoko, ianao ny mpamonjy mangataka ny famindramponao amin'izay tsy nety nataoko hatramin'izay dia hanao ny fiainako. Dia hoe nanomboka teo izany ilay olona dia hoe nandray an'i Jesoa Kristy izany nanomboka teo. Eny tompoko, marina izany. Fandraisana an'i Jesoa Kristy izany fa fandraisana an'i Jesoa Kristy ho an'ireo olona izay tsy mbola nivavaka mihitsy hatramin'izay, olona izay mbola tsy nandray an'izany fivavahana izany mihitsy hatramin'izay, takizay hitantsika eo anatin'ny soratra masina marobe. Ireo olona izay nitoriana teny tamin'izany fotoana izany olona mbola tsy nalala an'i Jesoa Kristy satria mbola tsy nisy ny fivavahana kristianina. Fa dia nampahafantarina voalohany dia nibebaka, dia nino, dia nandray an'i Jesoa Kristy, dia tonga zanak'Andriamanitra ireo olona ireo. Fa ireo olona ireo koa rehefa avao dia hiteraka ho bevoka, hananjanaka sy ny toy izany, dia manahoana ny amin'ireo zanandreo? Manahoana ny amin'ireo zanandreo? Ianao izao
izay kristianina ianao manahoana ny zanakao afaka nyandray an' Jesoa Kristy sa tsy afaka nyandray an' Jesoa Kristy dia raha iverenako ilay famaritana teny am-piandohana hoe ny mandray an' Jesoa Kristy égal mandray ny fanahy an' Jesoa Kristy dia raha ohatra ianao zany ka miteny hoe tsy afaka nyandray an' Jesoa Kristy ny zaza ny dikan'izay tsy manana ny fanahy an' Jesoa Kristy zany ny zaza nefa dia izao ny ambaran'ny Romana toko 7:7 fa raha misy kosa tsy manana ny fanahy an' Kristy dia tsy azy izy. Raha vao tsy manana ny fanahy an' Kristy ianao dia tsy an'Andriamanitra ianao, tsy azy ianao, tsy fantatr'Andriamanitra ianao. Satria iny no anasiana tombo-kasen'ny olona. Iny no mampatarina zany hoe iny zany no famantarina hoe zanak'Andriamanitra olona, ny fisian'ilay fanahy izay mitoetra ao anatintsika. Niza mandray an'ny fanahy an' Jesoa Kristy dia lasa zanak'Andriamanitra izy. Ka rehefa tsy manana ny fanahy an' Jesoa Kristy, tsy mbola nandray an' Jesoa Kristy zany ilay zaza, mazava ho azy fa tsy an'Andriamanitra izy. Dia azony sainao eritreretina ve zany hoe io zanakao io izay miara-mivavaka aminareo foana isakariva, izay asianao mivavaka, entinao makany am-piangonana isaky ny alahady, toy ianao hoe tsy zanak'Andriamanitra io, tsy an'Andriamanitra io, tsy manana ny fanahin'Andriamanitra io, dia zanakiza zany ny zanakao amin'izany. Fanahiniza zany no mitoetra ao anatin'ny zanakao amin'izany. Satria ianao hoe any mandray an' Jesoa Kristy dia égal manao an'ilay confession sy ny toy izany. Ny manana ny fanahy an' Jesoa Kristy ao anatiny no atao hoe mandray an' Jesoa Kristy ravana. Ary zany zavatra zany tsy zavatra vaovao misoratra masina zany. Raha ijera zao any amin'ny testamenta taloha dia ny Salamo 4:2 toy izy ny ambarany manao hoe nankinina taminao antrany amboka aho, hatrany ankibondreniko dia efa Andriamanitra ianao. Nankinina taminao hatrany amboka aho, zany hoe ilay ray aman-dreny zany dia nanankina n'io zanany io tamin'Andriamanitra fony ilay zaza mbola tany amboaka. Dia ozy ilay zaza hoe hatrany ankibondreniko zany dia efa Andriamanitra ianao, efa zanak'Andriamanitra io. Ahoana ilay mahazanak'Andriamanitra azy? Mitoerany fanahin'Andriamanitra izy tsinona. Dia tahaka izany koa raha mijeritsika zany hoe zaza misy fanahy masina zany dia tsy zavatra vaovao misoratra masina zany, fa raha mijeritsika zao ny Luka 1:5-10 dia mitantara ny amin'ny tantarany Jaona mpanao batisa, toy izy ny anjely tamin'ny Zakaria rainy zany manao hoe fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy ary tsy hisotro divaina toka sady ho fenona ny fanahy masina hatrany ankibondreniny azy. Hatrany ankibondreniny zany Jaona dia efa ho fenona ny fanahy masina, homena ilay fanahy masina. Zany hoe rehefa mandray an'ilay fanahin'Andriamanitra io anefa diosika hoe lasa adopten'Andriamanitra, lasa zanak'Andriamanitra. Dia izay. Dia ohatran'izany koa isika raha mbola manan-janaka ianao ka mbola any am-boaka dia efa akinonao amin'Andriamanitra, entinao ambavaka, atolotra ao an'Andriamanitra ny zanakao. Dia amin'izay fotoana izay efa mandray izy ny fanahin'Andriamanitra, efa mandray an' Jesoa Kristy izy amin'izay fotoana izay ny dikany, ary efa zanak'Andriamanitra izy ny dikany. Ny zavatra tsara fantatsika manko ry havana dia izao, indraindray tsika mieritreritra hoe ka ilay zaza niery pastera zavatra tsy manana safidy. Tsisy hidiran'ny safidin'ilay zaza mihitsiny zany, foziny ny tenin'Andriamanitra hoe raha mbola zaza ny olona dia feheziny mpiantoka. Ny feheziny mpiantoka io tsina fa ilay ray aman-dreny no mifehy azy amin'ny resaka hoe izao ny fianarana inaranao, izao ny langue ho teneninao, izao ny akanjo anaovanao, izao ny fomba izay ampianarina anao, izao ihany koa ny fivavahana izay hitarihana anao. Tsisy safidin'ilay zaza zany. Izao ny anarina izay omenanao, izao ny zavatra rehetra dia ny ray aman-dreny daholo ny tompo-kevitra amin'izany ho an'ny zanany. Ary izay natonga ny soratra masina laza manao hoe zaro amin'ny lalana tokony alehana ny zaza, fa na rehefa antitra azy dia tsy ala amin'izany. Ianao zany no mahalala hoe izao ny tokony, fa tsy andrasanao mihitsy rehefa lehibe izy hoe momba ny fivavahana aleo izy ihany no anapa-kevitra rehefa lehibe, fa tsy izay ray aman-dreny mihitsy no andeha hisafidy an'izany ho an'ny toerany. Tsy mamita ny adidinao araka ny tokony ho izy ianao, satria izy ny tenatra hoe zaro amin'ny lalana tokony alehana izy. Ianao malala hoe izao ny tokony, dia entinao amin'izany lalana zany ny zanakao, fa tsy hoe miandry an'izay tiany ianao rehefa lehibe izy. Dia izany no mahatonga antsika hoe zarintsika izy hoe ity ny fivavahana izay amena azy sy ny zavatra tokony atao aminy. Tsy misy fankatahana ny heviny zany, satria izay no andraikitra ray aman-dreny. Rehefa lehibe indray izy dia tsy feheziny mpiantoka intsony fa mahaleo tena izy. Zany hoe rehefa manomboka izy ary saina manomboka mahafantatra sy mahatakatra izy dia miala amin'izay izay fifehezany mpiantoka izay, fa izy amin'izay no mahaleo tena. Dia izay no mahatonga hoe confirmation, miconfirme izy hoe manamafy ny finoko an'Andriamanitra izay efa nomenindreo ray aman-dreny koa, amafisiko zany fa ho tazomiko
afaka miala izy sy ny hoe afaka misafidy koa zay za tsy teny ty tsony fa ifidy ny ty teny ty am'zay rehefa lehibe azo isafidin'ny fianarana ny zavatra de azony fidina am'zay rehefa lehibe izy fa raha mbola zaza izy anjaranao ray aman-dreny no mitarika azy ao am'zany de misy amintsika nefa miteny manao hoe ka zany zao ry pastera mety nataly am-piangonana foana hatramin'izay rehefa tonga teo amin'ny 5 taona koa de teo avy nahatsiaro ny tena fahotako sy ny faharatsiko rehetra de teo avy tena mibebaka teo vao torotoro ny fanahako teo vao tena tsapako hoe nandray an'i Jesoa Kristy fa hatramin'izay de fombafomba mpivavahana fotsiny nandehanako tsy nisy an'izany hoe fanahin'Andriamanitra zany niasa tato anatiko izany fomba fiteny zany de fomba fiteny izay manohatra tanteraka mihitsy ny asan'Andriamanitra tao anatinao nandritra ny fahazazanao rehetra aminao zany de tsy niasa tao anatinao mihitsy Andriamanitra hatramin'izay fa eo amin'iny fotoana iny zany vao nanomboka niasa Andriamanitra zay zany vao nanomboka niditra tao anatinao ny fanahin'Andriamanitra fa tsy nanana fanahy masina mihitsy zany hatramin'izay ireny fomba fiteny ireny de tsy de tena mety loatra fa raha ny tena izy de mety misy tokoa ny fotoana hoe nandeha any ianao tsy tena nentina tao anatin'le finoana ianao tsy tena nampahitananao mazava le izy fa efa ty amin'ny 7 taona anao vao tena hoe taitra ianao tamin'le fivavahana de teo ianao vao tena nanolo tena teo ianao vao tena nametraka ny fiainanao tamin'Andriamanitra de nibebaka sy torotoro fo de tsy midika mihitsy zany hoe tsy niasa tao anatinao Andriamanitra hatramin'izay efa tao foana izy fa teo fotsiny anao tamin'io fotoana anankiray io vao tena tapa-kevitra vao tena hoe resy lahatra de nametraka hoe androany ho raisiko sérieux am'izay le hoe Andriamanitra no tompo sy mpamonjy ny fiainako fa tsy midika zany hoe teo ianao vao nateraka indray tsy midika zany hoe teo ianao vao nandray ny fanahin'Andriamanitra tsy midika mihitsy zany ary zao ry havana no teny nambarana teolojianina anankiray maloha roa olona zay miady fo mihitsy ny amin'ny hoe aza atao batisa ny zaza aza atao batisa zaza fa tsy mahema zany teraka indray zany ny zaza toy izy manao hoe amiko izy ny olona zay miady fo ny tsy hanaovana batisa ny zaza de olona miady fo ny tsy hahatonga ny zanany ho zanak'Andriamanitra asa raha azonao zany zavatra zany ny batisa de marika fa zanak'Andriamanitra ny zanako olona hoe manana ny fanahy masina ianao zany natao batisa olona manana finoana resy lahatra hoe zanak'Andriamanitra de andao atao batisa izy fijorona vavolombelona ho hitan'ny olona zany ka raha tsy afaka manao batisa ny zanakao anao dika zay tsy manana antoka ianao fa misy fanahy masina ny zanakao tsy manana antoka ianao fa ho voavonjy ny zanakao tsy manana antoka ianao zany fa zanak'Andriamanitra io ary le izy tsy izy hoe fa zanak'Andriamanitra foana io ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy kosa tsy manana ny Fanahin'i Kristy de tsy azy izy mazava-be anay zany raha ohatra zany ka ozy ianao hoe tsy mbola manana fanahy masina tsy an'i Kristy zany ny zanakao ny dikany tsy azy zany ny zanakao ny dikany de androany ary havana anio te hitarika atsika andinika sy heritreritra fa tena raha valiana le fanontaniana teny am-piandohana hoe afaka ny andray an'i Jesoa Kristy ve ny zaza eny tompoko eny ny valiny ary tsy salasalany zany fa ny fanahy masina de afaka omen'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra na de mbola zaza hatrany am-boaka ary rehefa akinina amin'Andriamanitra io de raisina ny fanahy masina ary zay ny anaovana azy hoe andao ho atao batisa ty zaza ty satria mino isika fa zanak'Andriamanitra io manana ny fanahy masina io ny atao hoe manana ny fanahy masina de ozy retsika hoe esprit d'adoption io lasa zanak'Andriamanitra io zany ny dikany automatika ny adoption vao misy fanahy masina ao anatiny de fa automatika ny adoption tonga de zanak'Andriamanitra izy de zay de ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra mahereza ry havana amen